miaenjana ny tady ary tsy mifandray ny tany-dokanga eo amin'ny ravalomanana marika sy ny filora jonary mampianina hery ity farany izay nasika androany manoloana ny fanehoan-kevitra nataon'ny filoha teo aloha mahakasika ny fomba fiasan'ny fitondrana ankehitriny ny finiavan'ny mpanao politika no tsy ampy irosoana amin'ny tena fampihavanam-pirenena ho kosa nambarany KMF Noé manoloana izany. Filakevitry ny minisitra nahaton'ny fanjakana tsy ho filohan'ny Université ao Mahajanga ny profesora Rabesa Safer Antoine amin'ny alatsinainy izao no hanomboka ny fivoriana tsara-potoana ny anteny miram-pirenena manaraka. Pila ravinahitra avy any Mananjary farafangana vangan-drano sa mpanakorotana ireo enjatolahy nambaran'ny zandarmeria pirenena efa ampiseho isa-taona ny fisinim-ponina avy any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy mandeha miasa sy mila ravinahitra amin'ny faritra hafa noho ny resaka fambolena sy asa tanana ireo teny amin'ny fahasankarana na izany azy no mafisina ny fanaraha-maso eny amin'ny pirenena voalohany ivezivezeny ireo olona ireo. Fandriam-pahalemana ny atsimo sy lalàna momba ny teti-bola-panjakana na Sipantsina lamoteny Tsimbazaza io indray ny fakafakain'ny mpanao gazety ny Andro Randray Narso ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu vahiny amin'izany Andriamatoa Marany Arisy sy olom-bavambahoaka lany tany Ankazoabo. Miparitaka ny otrikaretina Ebola Kanada indray izao ny firenena vahiny nahitana trangana-retina taorian'ny États-Unis sy Espagne. Marary teratany kanadianina avy ny vahiny tany Nigeria no tsaboana ao Toronto. I Nigeria izay nanokana teti-bola anokafana ivitoerana fitsaboana amin'ny tokamonina. Ny andindiny avy hatrany. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Lalao, inona vaovao fandehasanao zany? Manahoana andehanao re abonnement Canal Plus sao tsy mahita série vaty koa manaraka baolina dia sao taraiky eo. Fa maninona renao ny membibisety miampita fotsiny dia efa vita ry abonnement. Ahoana? Hitanao ry zao misy prix de recharge Canal Plus raha vao mahita ray ohatrany dia efa afaka amin'ny série abonné ao. Zany rehefa mandovola eny amin'ny point de recharge Canal Plus ianao dia alaivo ny taremarika 410 amin'ny carte ao anatin'ny décodeur anao dia entinao fotsiny ny vola tokony aloha arakaraka ny abonnement anao. Manatona fotsiny point de recharge Canal Plus dia efa vita. Ndao aby manomboka izao afaka manatona point de recharge Canal Plus ianao rehefa anao réabonnement Canal Plus. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity asabotsy ariva ity manasanao mpananjana tompoka anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany dia mihazakazaka ny raharaham-pirenena nahaton'ny fanjakana tsy ho filohan'ny Université ao Mahajanga ny profesora Rabesa Safer Antoine ary isin'ny komity isana vonjimaika izany asa izany mandripisiany ny fifidianana manaraka tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra androany teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha ihany koa fa antsona hiatrika fivoriana tsara-potoana indray ny anteny miram-pirenena amin'ny alatsinainy fa 1 ny volana aogositra ho avy izao araka ny fampitam-baovao voaray androany arivo dia ireo volavolan-dalàna sy lalàna fehizoro tsy mbola lanina nandritra ny fivoriana tsara-potoana faranteo no hodiniana sy olanina amin'izany fivoriana izany fa nampanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny herinirina rabary. Mbola misy mbola mitohy le izy satria tokony hitohy injavatriny izany indrindra moa amin'ilay ndresana teo hoe amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny communal sy indrindra mahakasika ny décentralisation izay loi organique injavatriny. Fa tsy andra valomanana
États-Unis hoy ny filoha ery Rajaonarimampianina androany izay nanipika efa isaky ny mandeha any États-Unis ny tenany dia mitabataba etsy amin'ny magroatrany ity filoha teo aloha atsy Afrika Atsimo ity ny momba ny fiverenan'ity filoha teo aloha ity izay miteraka resabe ankehitriny amin'ny fandrosoana makany amin'ny resaka fiampihavanam-pirenena ezakilan'izay kosa nefa dia ny KMF Knoe nilaza sy nanipika fa ireo mpanao politika aloha no mila ampihavanana erinirina rabaritany no mitatra ny andindininy. Ratsaivina ny faran'ny herinandro teo efa nirona makany amin'ny fanoherana ny fanehoan-kevitry ny filoha teo aloha Ravalomanana Marka mikasika ny fomba fiasan'ny fitondrana ankehitriny. Isan'ny nokianiny manokana ny minisitra Ndramambahiny ny amin'ny fitazomana ny pasiporiny. Fomba hafa mihitsy kosa no nandraisan'ny filoha Rajaonarimampianina iny fanehoan-kevitry iny androany. Tsy voazao no nisy tahaka ireny no hiatrana izy. Ny zavatra hitako isaky mandeha any États-Unis dia tsy maintsy miteny foana izy. Satria ohatra mieritreretina angamba fa anazy ny ao États-Unis ao ka hoe baikony ihany teny zao zany dia milaza fa jereny olontsika rehefa niteneniko tamin'ny voalohany fa miverina tsara fototra ny fifandraisan'ny États-Unis sy Madagasikara ka dia raha ohatra moa ka nampy tanatin'izany izy dia misaotra azy tsika ka iny moa ny olana amin'izany zavatra zany satria ny rehetra dia tokony mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Arak'izany mazava fa mienjana ny tady ary tsy mifandray ny tady odokanga eo amin'ny filoha Rajaonarimampianina sy ny Ravalomanana Marka na dia samy nilokaloka aza tany amin'ny volana Janoary fa vonona ny ara-asa. Tato anatin'ny iray volana izao fivorim-be momba ny fampihavanam-pirenena tsy latsaky ny telo no natao teto Antananarivo. Farany teo ny an'ny CRN vondrona tany-menina izay mieritreritra anatotosa fivorim-be ho amin'ny fampihavanam-pirenena ampiaonana ireo filoha 10 mirahalahy. Raha io fanehoan-kevitry ny filoha-pirenena Rajaonarimampianina io anefa tsy mbola ho atoato ny fiverenan'ny Ravalomanana. Ny finiavan'ny mpanao politika kosa no tsy ampy irosoana amin'ny tena fampihavanam-pirenena araka ny nambaran'ny KMF Knoe androany. Raha tsy misy zany volonté politique avy amin'ny mpitondra dia tsy ho tanteraka mihitsy io ary le izy ny tena marina le fampihavanam-pirenena moa zany tsy dia tena le vahoaka iray manontolo eny hoe niady na mila ampihavanina fa ny tena marina angamba ny mpanao politika aloha mila ampihavanina meloha dia zay dia manaraka azy le vahoaka mpanaraka azy satria ny andohan'ny olana ny resaka politika foana hatramin'izay dia io no natonga le disadisa tranga teto amintsika olana ara-politika dia lasa tsy niavana sy ny fakala ho azy le vahoaka vokatr'izay disadisa ara-politika izay. Mifamaofao be ihany ny resaka mikasika ity fampihavanam-pirenena ity. Fanontaniana tsy mety ahita-ambali ny hatreto ny hoe iza marina ny tena mpampihavana, mihavana ve izy ireo ary iza ny mila ampihavanana. Filoha-pirenena nefa androany dia mbola nanamafy fa ho raisiny an-tanana io resaka fampihavanam-pirenena io. Vaovao makasika izay tontolon'ny politika izay hatrany dia nosalorana maro-boninahitra ireo mpikambana miisa 520 teo anivon'ny CSC Omaly efatra no nahazo ny Grand Officier de l'Ordre National Malgache, ny Commandeur de l'Ordre National, 7 Officier de l'Ordre National, 3 Chevalier de l'Ordre National ary ray kosa nosalorana ny Ordre de Mérite. Tapitra tamin'ny fanaovan'ny filoha-pirenena fianianana tamin'ny 15 ny volana Janoary lasa teo ny asan'ny komity mpanara-maso ny tondrozotra izay nijoro ny taona 2024. Tsy misy resaka intsony ankehitriny ny fampiarana ireo andinin-dalàna rehetra voalaza tao anatin'izany tondrozotra izany. Ny tondrozotra no isan'ny mamaritra ny fodian'ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana an-tanindrazana taorian'ny fifidianana. Isan'ny novoizin'ny CSC na ny comité de suivi et de contrôle du fait de route ny fampiarana izany ankehitriny moa dia efa manasa tanana izy ireo fanampanazamana. Rehefa nanao fianianana ny président de la République dia mitsahatra eo ny asan'ny CSC fa miditra amin'ny lampanorenana ny République faefatra isika. Ka iny zany dia faritsika ihany zavatra lazain'ny président ny République fa manao izay azo natao izy fa tsy anjaranay CSC zany ny tenina mitsara momba an'izany efa tsy tratra ny asanay intsony zany. Fa efapolo eo sisa ireo olombelona sisa tsy maty tamin'ny ady lehibe faharoa amin'izao fotoana izao ary manana ray amin'izany isika malagasy nanana ny tantarany teo amin'ny fanafahana ny firenena frantsay teo ambavaon'ny Allemagne ihany koa ny malagasy tamin'izany ady lehibe faharoa izany isolitena ny firenena malagasy i Rakotsavy izay isan'ireo mbola velona tamin'izy ireo nandritra ny fankalazana ny fa-70 taona ny débarquement de Provence amin'ity volana aogositra ity. Ny andindininy.
70 taona izao i Rakotomanga ary 20 taona izy no nandeha niady tany Frantsa. Ity iray mpianakaviana ity dia isan'ireo malagasy analy nandeha niady nandritra ny ady lehibe faharoa tany Frantsa. Tamin'ny taona 1970 izy niteraka ary voantso miaramila tamin'ny 19 taonany. Tamin'ny taona 1970 izy sy ireo miaramila afrikanina maro hafa no nalefa antsambo ny azo an'ny Frantsa mba hanampy ireo miaramila frantsay nanohitra ny fanjakana Alemana no tarihin'i Hitler izay efa nandrakotra ny Frantsa. Tamin'izany ihany koa no namoizana malagasy 275 mahery izay nigadra tany amin'ny Front Stalag. Isan'ireo nitety faritra maro tany an-toerana i Rakotomanga ary nanatrika ireo ady rehetra nanafahana ny Frantsa tamin'izany toy ny tany Italia na ny campagne d'Italie izay isan'ireo mafy indrindra. Le 14 août, c'est le premier grand rendez-vous. Il y a une réception à l'hôtel de Brienne. L'hôtel de Brienne, c'est en fait le lieu de résidence. Amin'ny fahaefatra ny volana aogositra izao dia izy ny fandraisan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena frantsay ireo vétéran de guerre ireo. Isy ihany koa ny fanomezana mari-boninahitra. Ny 20 amin'ireo vétéran de guerre ireo dia hotolorana ny mari-boninahitra ordre national français amin'ny 15 ny volana. Andro lehibe indrindra dia andehany amin'ny porte-avions Charles de Gaulle izy ireo ary hijanona eny mandritra ny tontolo andro. Io sambo lehibe io izay hanao fisafona sambo mpiady maromaro amin'io fotoana io. Le porte-avions Charles de Gaulle. Sur le porte-avions, ils partent en roulage et ils passent la journée sur le porte-avions Charles de Gaulle. Caporal no gradina nananty malagasy ity tamin'izany ady izany, nefa nahazo ny médaille fanamarihana maro toa ny Croix des combattants, ny médaille de la reconnaissance de la nation, ny médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 izay niadiny tany Frantsa, Afrika, Italia ary tamin'ny fanafahana ny Frantsa nanomboka tamin'ny taona 1770. Fa eo ihany koa ny médaille commémorative de la campagne d'Italie. Amin'ny 15 ny volana aogositra ho avy izao no ankalazana ny 70 taona ny débarquement de Provence. 30 mahery ireo vétéran de guerre avy aty Afrika sy Indochine no asaina ana Frantsa hanatrika izany fotoana izany. Amin'ny 11 ny volana aogositra izao no anainga izy sy ny zafikely ny azo an'i Paris. Amin'ny fotoana fankalazana, filoham-pirenena 30 mahery no nasaina hanatrika izany, eny ambonin'ny porte-avions Charles de Gaulle no anatanterahana ny fankalazana. Makasika kosa ny tontolon'ny fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra sy eto Madagasikara amin'ny ankapobeny no mafisina nanomboka omaly ny fizavana ireo fiara fitateram-bahoaka amin'ny lalam-pirenena indrindra fa ny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny taorian'ny fanambaran'ny gendarmerie-pirenena momba ny fisina enjatolahy avy any amin'ny faritra voalaza fa misy manakarama anankirotana eto an-drenivohitra nisy anefa ny fifantosoan-kevitra teny amin'ny fahasankarana momba ireto olona ireto nandalo fotsiny ihany izy ireo no teny amin'izany fiantsonany taxi brosy izany. Zoriko tandrina trano no mitatitra izay vaovao izay. Isan'ny lohateny vaventy tamin'ny gazety mpiseho isan'andro ny fanambaran'ny avy ao anivon'ny gendarmerie-pirenena fa misy enjatolahy avy any amin'ny faritra hiakatra eto an-drenivohitra anankirotana. Raha ny voalaza nandritra io fihaonana tamin'ny mpanao gazety io dia nanambarany avy ao anivon'ny Emofara Analamanga fa misy olona mikonokonona fanakorotanana ary efa nisy andeha tovolahy mitondra antsy lava efa tonga teny amin'ny fahasankarana hatramin'ny alarobia lasa teo. Nanamafy sy nampitandrina ireo izay mikasa anakorotana ihany koa ny Prime Ministre manoloana izany. Manao antso amin'ireo rehetra izay mitady hihetsiketsika, mitady anakorotana. Tsy izany ny tanjona. Tanjona dia hitondra an'ity firenentsika ity amin'ny fahasambarana hiala amin'ireo faharoazana rehetra izay nahazo antsika hatramin'izay efa ampy angamba izay dia aoka mba hiara-hiasa amin'izay, mba hiara-hifanampy, hiara-hifanaja hitondra an'ity firenentsika ity amin'ny fahasambarana, amin'ny fahafahana. Nanantona tety amin'ny fiantsonan'ny taxi brosy tety amin'ny fahasankarana ny mpanao gazety nanao fanadihadiana mikasika ireo olona voalaza fa tonga anakorotana ireo. Ny ray feo avokoa ny akamaroan'ny olona miasa sy mifamezivezy ety an-toerana. Raha ny fanazavana azo avy ety, mpila ravinahitra avy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana andeha ho any amin'ny faritra andrefana sy avaratra andrefana nosy izy ireo. Raha reny zany aloha avy any Manakara farafangana andeha Karama any amin'ny faritra Tsiromandidy ambany andrefana Tsiromandidy mba mivoatra Karamena, Orafeble, Kavandra, Belobaka, Karama Barana Baibo, Karama maro zany Karama ataony any.
reny le kalaza hoentin'ireny zany le kalaza i baranana baibo i kapana igny zany no fitaovana hoentin'ny miasa any fa tsy hoe fitaovana andeha amin'olona kory sanatria. Efa ho folo taona zao ty rangahy no nitondra taxi Brosy nampitoena Antananarivo amin'ny faritra Andrefaniny ary tsy vaovao aminy ny fisian'ireto olona ireto. Raha ny fanadihadiana natao, fomba fanaomponina avy any amin'iny faritra atsimo atsinanana toan'ny Mananjary, Farafangana, Vangaindrano sy ny namaniny mandeha mitady vola rehefa fotoana toy izao. Ny volana Aogositra ka hatramin'ny volana Oktobra no tena fivezivezen'izy ireo. Ireo karazan'olona ireo no lava tongotra indrindra amintsika malagasy ary feno azy avokoa ny nosy. Fa isan'ny toerana tena falehan'izy ireo ny faritra avaratra andrefan'ny nosy. Mikarama mamboly paraka na tongolo no ataon'ny akamaroan'izy ireo, eo ihany koa ny mikarama miandromby. Ren'olona ireny moa zany tompoko na rehefa tonga eto Antananarivo na mamoa varavarana ary tsainy na mepitara be ary tsainy. Fa izy ireny zany dia andeha hiasa ny lehany any dia mitondra an'ireny antsy ireny. Reny antsy ireny moa zany miala any an-jalany ao koa le ierovany tena amin'le biby lava any anaty ala dia izay nitondrany azy ary ierovany tena koa eny an-dalana dia izay zany. Ampafantaranareo azy ny asa ataony any zany misy izy manapaka babo, misy izy karamain'olona any anjomby amin'le dalo. Raha ny loharam-baovao avy aty an-toerana hatrany tamin'ny alarobia teo no nanomboka nisy tonga tetỳ amin'ny fahasankarana izy ireo ary tonga dia niazo ny tsoromandidy avy hatrany. Hatramin'ny omaly dia mbola nisy andihany hafa ihany koa tonga tetỳ. Manana pasiporo ara-dalàna ihany koa izy ireo. Ny mety mahataitra ny maro angamba dia ny fitomboan'isan'izy ireo tamin'ity taon'ity. Na izany aza tsy nanakana ny fanamafisana sy ny fanaraha-maso eny amin'ny lalam-pirenena izany, isan'ny fipetra noraisin'ny mpitandro filaminana ny fisavana ny karapanondro mpandeha rehetra. Fa nanaova ny mpanao gazety manokana fanadihadiana makasika ny momba n'ireo mpilalao niatrika ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika izany hoe ny Afrobasket ireo mpilalao ireo. Araka izany ary dia hiady ny toerana fahadimy rampitso ny ekipa pirenena malagasy rehefa nandresy tamin'ny ekipa amin'ny Mozambika androany. Itsakilan'izay nefa dia taorian'ny faresen'izy ireo teo amin'ny ampaefadalana tsy mbola fantatra hatreto ny toy ny tantara ho an'ireto mpilalao malagasy ireto. Raha tsy ivona moa dia Akvina no nandraisan'ny ekipa Nkiady ny fareseny omaly. Michel Arnardson. Rehefa nandresy ny Mozambikanina androany tamin'ny isa 7:70 no 4:10 dia hiady ny toerana fahadimy amin'ny Côte d'Ivoire ny ekipa pirenena malagasy U18 raha ampitso. Taorian'ny faresena omaly iny kosa mbola tsy voafaritra mazava ny hoe anao ahoana ny otony ny tantaran'ity ekipa pirenena ity. Azo lazaina fa tsy nahamenatra ny fahaizan'ny mpilalao malagasy na dia teo azy ireny fahareseny ireny. Nafinaritra na Teresa any Madagasikara dia nanoana trano farany foana. Raha tsy aivina na dia nitarika nandritra ny 20 minitra iny telo voalohany aza tamin'ny ampaham-potoana farany no nandresen'ny ekipan'ny Angola ny ekipa pirenena malagasy omaly tamin'ny isa 4:20 no 7:70. Tsy nampoziny ny vokatriny hoy Kiady Rabarjoelina. Nalahelo dia nalahelo zay satria efa nanoma tena fantatra zay nefa ny raraka teo amin'ny quart de finale dia nalahelo zay. Raha ny fahitana ny lalao aloha dia hita fa tsara dia tsara tokoa satria efa niezaka tsara zay zany nameny maximum anay. Nefa moa resiny zareo any zay rehefa tonga amin'ny farany dia tsy hay moa fa zay le lalàna ny sport tsy maintsy misy ny resy tsy maintsy misy ny maresy. Azo prime ve ireo tanora ireo? Inona no ataon'ny fanjakana akasitrahana azy ireo? Ahoana no fivoaran'ny kariera na ny zotra-piainana ara-panatanjahantena ho azy ireo? Indrindra ireo novidiana avy amin'ny liga eto an-toerana. Hatreto tsy mbola voafaritra izany. Ny fitohizana moa zao ino moa zany fa dia mbola mamita an'ilay championnat d'Afrique aloha androany sy rapitso. Fa amin'ny herinandro iny no mbola efandinika izay ao amin'ny fédération hoe sy ny staff technique hoe inona no tokony atao anohizana an'ilay izy satria manjary maty antoka be raha izay effort rehetra natao teo izay avy amin'olona maro dia maro, avy amin'ny ministère, avy amin'ny partenaire sy ny fédération sy ny équipe les joueurs moa zany sy ny staff technique tsy maintsy ezahana foana ny anohizana azy fa ny fomba anaovana azy satria ny akaiky indrindra zao les jeux des îles amin'ny herintaona dia ireny zao mbola mila dinihana tsara fa amin'izao aloha mbola mamita an'ilay championnat d'Afrique aloha zao no ezahana atao tsara hatramin'ny farany.
ho tanterahana rapitso amin'ny 10 tsy amin'ny Palais des Sports ny lalao famaranana amin'ny ity fiadiana ny amboaran'ny Afrika amin'ny basket latsaky ny 12 taona ity. Raha 10 aogositra kosa 10 aogositra araiky amin'ny 750 10 aogositra taona 2020 mitsingerina rampitso araka izany ny 17 taona ny diabian'ny fahafahana izay niazo ny avoloha ny osindra indray ny tantaram-pirenena teo raha tsy ivina moa dia nanomboka ny volana May raiky amin'ny 750 ny hetsika natongavana tamin'izany diabe izany nakeny amin'ny lapam-panjakana avoloha niainga tamin'ny hetsiky ny mpiasam-panjakana nampikatso ny fiodinan-draharaha mpanjakana dia amin'ny kianjan'ny 13 May nanoerana ny fitondran-dratsiraka izany ny afara tamin'ny 10 aogositra araiky amin'ny 750 ny raharaha rehefa nanapa-kevitra ny generaly Rakotoarsan Jean na Voaibe fa hiatrika ny vahoaka hoe ny avoloha tsy nasakana ireto vahoaka ireto anefa izany tsy roso tamin'ny fampitandremana avy amin'ny MFM maro ireo matsy tsy tapopoka ary ireo nitondra takaitra tamin'izany fotoana izany nisidina ny helikoptera nolazain'ny filoha fa nandefa grenady mandatsatra ny maso anaparatahana ny olona tsy izany anefa nontranga raha niainan'ireo nanao diabe sy oronatsary niatrika izany samy manana ny fijeriny tantara araka ny toerana misy azy avy ny rehetra tamin'ny taondasa moa dia nanambarany filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Didier Ratsiraka fa sady tsy nitifitra izy no tsy nampitifitra ihany koa. Taka ny asabotsy tahaka izao tompo klasy tompo vavy dia ny fandaharana question d'actu no isafidiananao ny fahita lavitra koloka fandriampahalemana any atsimo sy ny lalàna momba ny tetibolam-panjakana izay nasipantsiana teny Tsimbazaza. Io indray no fakafakainy ny mpanao gazety ny ando Randrenarso ao anatin'ny sanam-pandaharana question d'actu amin'ity androany ity ka vahiny amin'izany moa Andriamatoa Mara Niaris izay solombavam-bahoaka lany tao akazo aby ny andindininy. Mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao takariva izao ny zanam-pandarana question d'actu arahinao isaky ny asabotsy tahaka izao vahintsika amin'ny tianio ity Andriamatoa Mara Niaris izay solombavam-bahoaka avy any Ankazoabo Atsimo miarabanao tompoko. Miarabanao anto. Amin'ny tianio ity moa zany dia ho resahintsika ny mahakasika ny fandriampahalemana fa io ihany koa ny mahakasika ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana sy mpantsina ho an'ny taona 2024 fa ny tena voalohany avy hatrany Andriamatoa solombavam-bahoaka amin'ny solombavam-bahoaka anao avy any amin'ny faritra Atsimo nosy iny izay nisiny ny opération coup d'arrêt farany teo na omby ve iny fandraisana ndraikitra nataon'ny fitondram-panjakana iny adina tamin'ny asandahalo. Ya vita tokoa moa ny opération coup d'arrêt ta ray volana izay natao tamin'ny faritry ny Melaky igny dia nahazo ny Bongolava atia dia ny Agnatsimo zay Menabe dia Tsimandrefana Androy Anosy zay ny faritra zay voakasiky ny tamin'ny voalohany iny amin'ny ankapobeny zany dia azo ambara fa nahomby ny halatromby satria nangingina ny firongatan'le halatra zany nandritra ny fotoana ray volana izay nanaovana azy igny zany fa rehefa tapitra zany le fotoana igny dia amitsika miresaka izao zany niverina nody amin'ny toerana misy azy daholo ny mpitany filaminana dia mandeha mipoitra tsikelikely indray zany amin'izao fotoana zao ny halatra amin'ny faritra zay resahako anao igny zany amin'izao fotoana zao zany ka hoy aho teo hoe nahomby izy amin'ny ankapobeny fa be dia be ny lesoka be ny lesoka ka tsy nahatongany tsy nahazahoana an'le fahombiazana tanteraka zany satria anisan'izany lesoko zany ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny coup d'arrêt regny zany tsy satria sika amin'izao fotoana zao zany amin'ny hainao manjery fa mandeha ny telefona fa mandeha dia karazana fa mampiomana an'le mpangalatra ny firesahana ataon'ny fanjakana mialoha hoe anomboka amin'izao ny fotoana fanaovana an'le savahao zany regny zany tsy tokony atao manaraka raha ohatra ka mety misy ny otohiny zany dia tonga dia efa mirotsaka any amin'ny toerana zay tokony anaovana ny savahao zany ny mpitary filaminana fa tsy tokony ho ambara mialoha ho amin'ny hainao manjery zany ny faharoa zany tamin'ny fanapahan-kevitra nyraisinay tamin'ny 20 ny volana May teo mikasika ny résolution nataonay Assemblée nationale dia tsy voahaja anisan'izany tsy voahaja zany tamin'izany ary anisan'ny nahakely le résultat zay ny azo
ny fitenenanay fangatahanay tamin'ny gouvernement hoe ajanona atsahatra aloha amin'ny fotoana voafetra ny fiakarany omby na mandeha tonga amin'ny tomobile io zany amin'ny camion na mandeha agny velany zany satria zany hatram'izay ka hatram'izao dia mbola tohizan'ny gouvernement tafoana izy io ary tsara ny manamarina eto zany fa eo amin'ny omby camion 3 isan'andro avy amin'ny faritra tsy mandrefana igny anosy igny no miditra ty Antananarivo zany hoe zany camion anankiray eo amin'ny 20 na efa samby 20 omby 100 isan'andro zany tonga aty ka igny mba nangatahanay tagny aminy ajanony aloha mana amin'ny fotoana voafetra de mba ho hitasika amizay zany ny résultat azo fa rehefa nanao an'igny opération amizay dia niasa niazakazaka zany ndreo mpangalatra na mamotsy manadio ndreo omby reo ampiakariny amin'ny camion rehefa amin'ny camion moa izy de mazava loatra zany fa efa vita tanteraka daholo ny taratasiny amin'ino de miakatra ty zany agnisan'ny faharoa zay tsy nampahomby azy ny fahatelo dia efa filazanay koa hoe niseny famindrana toerana faobe satria zany reo mpitandro filaminana mipetraka amin'ny toerana anankiray ohatra isika hoe akazoabo na io ambovombe io na io aty amin'ny faritry Menabe io zany dia tratran'le resakisika milasika amin'ny teny français hoe relation gênante efa be debe ny namany eo efa be debe ny fianakaviany satria manambady agny izy reo dia raha fa handeha le opération dia regny olo regny no milaza meloa na amin'ny telefôna meloa amin'ny toerana azy andahanany indrindra moa fa raha mahavoakasika an'iregny namany regny izy de miteny meloa hoe miala teo nareo fa hoavy zahay sady mazary manahirana ny fahitana anareo zany regny zany agnisan'ny nahakely an'le résultat fa satria zany nanao zahay dia vitsy ny omby azo vitsy ny mpangalatra azo satria efa maheno meloa zany izy am'izay fotoan'zay zany ka tsy tsara zay nahatonga nangataka hoe afindrao reo de tokony mpitany filaminana vaovao no manao le opération zany zay zany agnisan'ny tena zava-dehibe ny manaraka an'izany olombelona reo na mpitany filaminana aza zahay de manatitratitra zany fa isika rehetra mahafantatra an'izany am'izao fahasortam-piainana zao tsy ampy ny solo sakafo ray alina isan'andro ho an'ny mpitany filaminana kely zany de kely zany nefa olo mandeha tongotra olo matin'ny mandeha tongotra ndraindray satria misy toerana sy azony tomobily zany misy 10 kilometatra misy 20 kilometatra sakafo tsy ampy na rano sotroina tsy ampy regny zany agnisan'ny koa mahakely le rispo ananany mpitany filaminana zany amin'ny ray alina zany de tena kely de kely tokoa zay zany amin'ny fipetraky le raha zany ny farany satria be debe zavatra mety tsy mampahomby azy ary eto de miala signy indrindra zany miala signy miala fondro zany satria ny tenenana foana hatram'izay zany ny mikasika ny hoe mpitany filaminana ny mpitsara ny délégué mpanjakana fa tamin'tya dia ilanatsiny ilana fondro zany satria mahamenatra koa ndra izy misy mpitany filaminana misotro ronono tafiditra ao anatin'ny fanadiovana halatra misy mpitany filaminana zay pernasa ary généraly avokoa izy reo ary ny tena loza aza dia misy olombavambahoaka tafiditra amin'ny halatra fanadiovana ombio ary tamin'ny faritra tsimo igny zao mahazo ny faritany fianarantsoa sy toliara igny dia nandray anjara ao anatin'ny kodare izy kanefa dia mpangalatra miaratsy-kombakomba amin'ny délégué mpanjakana miaratsy-kombakomba am'ireo tany filaminana manao famotsina n'le omby zany am'le d'origine sy ny karazany de madio ny omby de ampiakarina amin'ny camion zany zay zany agnisan'ny lesoka ary tsy nahazahoana tena tsara ny lesy fandre-pahalemana zany mba tokony holamina zany ka raha misy ny mety hoe mbo hisiany kodare manaraky na savaho magnaraka de tokony sorohona meloa aloha reo amba ahafahana zany managna résultat bebe koa fa mba averiko tsara fa nahomby izy fa vetivety de vita ary manify le résultat azo noho ny antony visivisy nambarako teo reo zay zany igny zavatra tatitra avy eto maheno moa zahay am'izao fotoa zao zany fa mbola sy ara-panjakana fa hoe mbola isy tohiny ray volana le izy eto zany de milaza amin'ny fotonam-panjakana amin'ny gouvernement fa raha ataotsika hoe miverina asiana ray volana anankiray ndray izy ary fa fangatahana fanataonay zany ny mba isiany kodare fanampiny ray volana dia averiko ny sara zavatra nataoko teto zay rany aminy hoe tokony tsy ataon'ny fanjakana ny ilaza meloa hoe anomboka le izy faharoa afina toerana reo mpitany filaminana zay efa mihoatra ny 3 taona na 5 taona miasa amin'ny toerana anankiray de mba vaovao zany mba isiany résultat tsaratsara koa zany rehefa avy eo zany ny fahatelo tsy ny gendarme rery ihany akory no mpitany filaminana tokony ho tafiditra anatin'io zany fa raha ohatra ka misy ny manaraka eo dia tokony hiditra anatiny koa zany ny miaramila
hiditra agnatiny koa ny polisy reo telo tota zany ny ministère agnaty tany zany tamin'ny teo tsy tafiditra mialangalana zany ministère agnaty tany zay district moa zany no solotegnany agny amin'ny district agny sahala am'izany koa ny mpitsahano no tribunaly ny fitsarana misy mpangalatra tratra zao amin'iregny fanao kodare regny fa tsy samborony misy tsy samborony tribunaly tsy samborony ny mpitany filaminana de mahakely an'le resipony olona zany tata zavatra tahaka an'izany zany ka tokony zany mba isian'ny satria zao ny antony nohon'le hoe efa zatra an'le olona zany le mpitany filaminana agny de manjary tsy mampahomby tsara azy zavatra sahala am'izay zany teo moa zahay nanao an'ny tetibola ipazakana teo igny amin'ny fanitsina igny de fa nangatahana koa igny ampitomboina zany tetibola ny mpitany filaminana satria mba ahafahany zany mba misy an'le motivation am'le fanaovana an'regny kodare zany satria ategna zao nandray anjara tagny tena sarotra be mandeha tony zany misy toerana za tsy azony fiara ka mba tokony mba isian'ny risipo zany ny tokony hataon'ny fazakana koa zany raha ohatra isian'io neto Tananarivo sy ny manodidina aza indrindra fa agny ambanivohitra tsy tokony ho azo atao zany ny manome mpitandro filaminana an'iregny privé regny ohatra zao eto Tananarivo sika de mahita zany fa misy am'iregny grande surface regny na orinasa lehibe regny zany de misy mpitandro filaminana zany no miambina an'iregny amin'ny alina any ambanivohitra sahala am'izay koa misy mpanarivo managna am-100 managna am 300 na managna arivo misy miaramila miambina azy angatahiny agny amin'ny tompon'andray tragno regny zany tokony foanana ny antony dia rehefa mipetraka ambanivohitra agny regny olo regny de manao asa rasy amin'ny fagnalarana izy na minamana an'iregny izy na manampy an'iregny izy de manjary mampitombo le tsy fandre-pahalemana zany ny fipetrahan'iregny any ambanivohitra agny zany be de be zany zavatra tokony hosorohina zany raha fa ohatra ka mbola hotohizana zany ity le hoe kodare ity zany amin'ny ray volana magnaraky io zany fa de ilaina le izy ary atony angamba fa mety ho ray volana koa angamba zay tsy nanombohan'ny nijanonany teo de fa mirongatry indray zany am'izao fotoana zao lay tsy fandre-pahalemana zany ka tokony ataon'ny fanjakana malaky zany io tetibola io avoakany io zany mba ahafahana mandray anjara ndraika amin'ny teny fanampiny am'le savao zay ngamba no ataoko hoe satria maromaro ihany zavatra tokony hosorohina zany ny anakiraha farany tena marihiko tsara zany dia manomboky zao zany tokony ho raisiny ministre agnaty tany ministère agnaty tany zany ny fandehazavana zany satria tokony kahenomby vidina ty amin'ny imprimerie nationale zany no tokony androatana an'ireo omby zany agny an-tanàna agny zany satria zany hatramizay de kahe vidina tsena egny roa anaovana an'le fanisana ny omby ao anaty kahe zany nefa kahe regny nefa ny mora ny mividy azy agny tsena egny dia moramora kokoa zany ny manao fanadiovana na mamorona kahe vaovao androatana anany omby zany efa andresaka ny mahakasika ny lalana amin'ny feniteti-bola mpanjakana sipantsina ihany ianao teo lantsina sipantsina teny anivon'ny anteny mera-pirenena izy iny tamin'ity herinandro ity maro anefa ireo solombam-bahoaka izay niteny hoe tsy afaka nijery tamin'ny antsipiriany iny kory nareo tena tsy maintsy nylaniana tokoa hoe iny lalana amin'ny feniteti-bola mpanjakana iny ny fotoana aloha voalohany indrindra de tsy ampy ary zay mahamariny nataon'ny député hoe tsy ampy ny fotoana zay tokony hamakina an'iregny boky regny satria boky lehibe le izy any ka tsy hita amin'ny tsipiriany zany mikasika ny tetibola ny faharoa zany ny tetibola zay mandalo amin'ny teny mera-pirenena dia tokony ho lanina fa le vilazanao teo angamba ny tsy mety hoe lanina tsy misy tsy nasia-panovana zany satria zany maro amin'ny député mety hoe tsy mahala fantatra hoe ahoana moa fomba famakina an'izany hoe tetibola zany fa manana zo ny député hanova hanitsy ny tetibola zay mirosagna aminy ao ny tsy azony député atao ntsony dia fotsiny de hoe tsy afaka mampitombo n'le fandaniana izy tsy afaka mampitombo n'le ny fidiram-bola ny fanjakana izy fa tazomina hajaina zany le atsoitsika hoe fifandanjahany vola miditra sy ny mivoaka zany équilibre budgétaire io zany fa ao anatin'izay no ahafahan'ny député mba manao aménagement manao zay heveriny député hoe mba hahatonga n'io tetibola io hipaka tokoa agny amin'ny vahoaka agny hahatonga n'io tetibola io hipaka tokoa isaky ny tokantrano agny zany zay zany tsy nataon'ny député tao zay tsy nataonay tao zay fa de tia natao fandaniana ambongadiny fotsiny raha ame ohatra anao ao zao mikasiky ny hoe pipe ane global fosiny amin'ny akapobeny ny filazana azy tao zany fa tsy fantatra akory hoe anamboatra lalana ny fitondrana amin'ity fa tsy fantatra zany hoe faritra aizany mahazo district aizany mahazo
apiditra mpiampianatra rayal ohatra fazakana amtya global salamzay zany tsy fantatra député akory hoe aiza ny faritra hazahonana io fianarasomanontolo ve manana an'io sa anytoliary sa tanirivety fotsiny lizy zay zany ny ohatra anakaraha tenenako aminao zay hoe tsy mazava zany ny fomba androatana azy ao de tokony soratana tahaka ny teneniko zay lizy député ma zany tsy nitaky mitsikera zahay zany miteny tsy mety hay zany fa ny tokony nataonay député am'zany de hoe zahay de handany an'ity tetibola ty fa kosa reto dia ovaonareo ifagnaraka amin'ny fomba fijeriny député amin'ny zavamisy satria voavoka crise sika zany am'izao fotoana zao be debe ny fiatraikany crise io zany agny amin'ny vahoaka agny zany zay zany ny tena fahadisoana lehibe zany fa tsy maintsy holanina ihany ny tetibola fa sy tokony atao ambongadiny sahala am'zay fandeha azy fa tokony mba misy ihany aménagement avy amin'ny sikera avy amin'ny fitenenana ataonay député amarinantsika ny fandraisantsika ny vahiny amin'ny tian'io ity atao amin'ny fandanana question d'actu mahakasika ireo vondrona parlementaire izay miteraka resapeko moa zany mahakasika an'izy ireo hoe ara-dalàna ve sa tsy tahaka izany ny vondrona parlementaire ny HVM sy ny mampara ahoana tokoa ny tena mahakasika azy ireo ny mampara aloha araky ny hitasika dia efa nisy lalagna izay ministre ny fonction publique am'izao fotoana zao moa no tamin'izy mbola ny député tao de nanora zay hoe efa misy lalagna ara-dalàna tya tafasangana ara-dalàna ny mapara raha ohatra ka tafasangana ara-dalàna tokoa izy fa araky ny tenen'igny nandray anjara tamin'ny fividianana ny mapara de mazava loatra zany fa tokony mba hanana an'io groupe parlementaire io izy ao anatiny tena aram-pirenena fa gny mahagaga ny olo eto zany ary ny mpahay lalàna rehetrarehetra moa de mangina ny sasany mba miteny hiany de ny HVM dia antoko nitsangana taty afara taty ary antoko tsy nandray anjara tamin'ny fividianana dikan'izay zany fahagagana ary tena fagnitsakatsahana lalam-panorenana zany ny nahatonga ny HVM ho lasa hanagna député ao anatin'io ary ahafahany manangana groupe parlementaire ao anatin'io zany io zany de tena fahagagana ary tena sy fagnarahan-dalàna nefa voizina foana gn'amitsika eto le hoe tantandalàna ka ino moa azonay député atao fa ny mpitondra fazakana manaiky ny fahadisoa ataon'io ny vahoaka koa moa ino no azony atao tsy fantatro mety hisy any angamba azo atao fa asa mbola hoe vetivety ty fazakana ty dia mbola manome azy fotoana sika hoe mba hafahany manarina tsy mety fa hatreto aloha dia erasika mahita zany fa be debe tsy fianarahan-dalàna fandikan-dalàna ataon'ny fitondram-panjakana ary reo mitondra fanjakana misy ny mandika lalàna fa sy mba sika vahoaka aty ambadika aty zany eny ary isorenao Andriamato Maraniary sy nanaiky ny vahiny teto amin'ny zanam-pandarana question d'actu ia de misaotra andareo koa moa zany napetrano ary nahafahana ny teny teto fotoana moa fo ihany tsy ahafahana amin'ny resaka be debe fa nay zany aza dia mba misy ihany teny vitsy navoaka teo zany mba nahafahana nampita zay amin'ny mpijeretrarehetra agny fa dia makasitraka anareo tompoko zay napetrano anay androany dia isorana ihany koa isika mpijeretra naharaka ny zanam-pandarana question d'actu hatramin'ny farany mame fotoananao indray amin'ny heriny an'io tahaka izao veloma tompo hotoizantsika amin'ny maresaka any ivelany kosa ity fampahalalam-baovao ity any ivelany nandray fipetra ny tompon'andraiki-panjakana ao Nigeria tetibola hatramin'ny 8.7 euro no fantatra fa anokafana ivitoerana fitsaboana mitokamonina sy anamafisana ny fanaraha-maso amin'ny fivezivezena amin'ireo sisitany araka izany dia nanao antsoavy ny filoha any atoerana mba ho alavaina ihany koa ny fialatsasatry ny mpianatra ankehitriny any atoerana olona 7 no nahitana fambara fa misy ity aretina ity ka roa amin'ireo no mety hitarika hatramin'ny fahafatesany taorian'ny États-Unis sy Espagne tonga ao Canada ihany koa ity otrika aretina mbola mifindra sy mahafaty ao anatin'ny telo herinandro ity marary teratany Canadiana avy ny vahiny tany Nigeria no notsaboana ao Toronto amin'ny hôpitaly lehibe ao Toronto ao ankehitriny. Dia izay ihany koa ary tompoky lahy sy tompoky vavy no mamarana sy manakatona ity fampahalalam-baovao tamin'ity asabotsy ity aza tonoina ny manaraka ny fandarana alaliana aoriana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay izay iresahana sy hitaterina aminao ny makasika indrindra ny fifampivarotana tany-panjakana dia tsy ankoron-drano na ireny antsonina hoe izay tsy nanara-dalàna moa na ireny antsonina hoe centre de recasement ireny aza tonoina ary aoriana ny fampahalalam-baovao
vaovao amin'ny fiteny frantsay ny tena kosa mametraka ny mandram-peona mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko